manontany tena hoe mbola misy fanjakana ve eto Madagasikara? Mbola misy fanjakana ve eto Madagasikara? Koa mametraka fanontaniana aminareo ary ankehitriny amin'ny trangan-javatra rehetra misy eto. Misy ve ny fandriampahalemana? Mahafa-po ve ny jirama? Ampy ve ny sakafon'ny malagasy? Misy ve ny fahamarinana eo amin'ny fitantanana ny asa-panjakana? Ampy ve ny université? Misy asa ve ny tanora? Ampy ve ny sekoly? Mahavelona ve ny karama? Misy ve ny fitsaboana mahafam-po? Rariny ve? Rariny ve raha ohatra ka mando vola voatafiditra amin'ny fifaninana mpanjakana rehetra misy eto amintsika? Rariny ve zany? Azo ekena ve zany? Misy ve ny rariny sy intsiny any ambany ravikazo rehetrarehetra any? Misy ve ny fanjakana eto Madagasikara? Fa inona ary misy eto? Misy eto dia zao ny délestage, ny kidnapping. Saty zany amin'ny andro atoandro be nanarary zao ny kidnapping. Ny zavatra misy eto dia mifalafosa amin'ny fiainana koa. Ny tsy fananana asa, ny fadrobana, ny kolikoly, ny fanararaota-pahefana, ny tsindry azo lena. Saty tsy mariny zany? Zany ny zavatra misy eto. Maro amin'ireo tanora malagasy no lasa tsy tamana intsony eto Madagasikara noho ny tsy fisiany asa fa lasa mila ravinahitra any amin'ny firenena ivelany. Safidy izay mety hamitaka azy ireo ihany ho nambarany Général Alfred mpitarika kristianina satria tsy izay miasa ny ivelany akory dia ho sambatra avokoa ho nambarany. Mifanohitra amin'ny zava-misy aza no mety azo azy ireny. Ka zay zany miafatra amin'ireo tanora rehetra ka tsika zanako malala isany aza miavinavina amin'ny tenin'Andriamanitra. Ao ihany nahitanao an'izany atao hoe arena zany. Fahasalamana arena. Ny vola itototonao makany Maurice, makany La Réunion, makany Dubai, makany France. Anenareo tsy tonga dia inareo fa tonga dia miadiny. Be dia be ny mijaly any. Makasika ny lafiny toekarena. Nisy an'ilay hoe fitondrahana piasa, fitadiavana piasa hiasa amin'ireo nosy raviravy. Atsy Maurice moa zany tena marimarina kokoa. Tena ndrohatra ny olona. Be dia be amina rivony zany tonga nangataka asa. Nanatena. Fa eo amin'ny arivo latsaka eo aloha zany no mety. Injato hatramin'ny valonjato no mety ho voaray anatin'ilay asa. Ny tonga hoe dia amin'ny Carlton nefa raha ny tombatombana hoe ny andro anankiray fotsiny 503 teo zany hoe raha atao indroa io eo amin'ny 7 dia raha raisana hoe 700 zany raisina elanelan'le 100 sy 700 tena 100 zay no enjaketsana fa lay sarontranga zany tena mandeso manamafy hoe sahirana ny firenena tsy mahomby ny politika ara-toekarena ny any ivelany tena hoe ny asa no mitady olona raha eo any Maurice io zany fa eto amintsika tena hoe betsaka ny diplômé, betsaka ny hoe vita fianarana, betsaka manana fahaiza manao manokana fa tena sahirana savolaina hoe mahita asa sazan'izay tena hoe miendrika sy raha maheno antsika zao zany sakaratsetsona dia efa miteny aminareo fa rehefa mety io zavatra io dia ny asa no mitady olona fa tsy ny olona mitady asa. Atsy Maurice zany zao zay efa nitenen'ny tokora fahalemana zay le zavatra mitranga fa hitana reny eritrereto hoe reny zany zao no mahalala ny fisian'le tolotra reny olona tonga ato amin'ny Carlton reny zany mety avy eto Antananarivo sy manodidina misy avy amin'ireo ataontsika hoe distrika manodidina Antananarivo ihany koa aloha tonga teo rehefa mba nanontaniana izy ireo dia zay eo zany le hoe inona ny tena mahasarika an'izy ireo ao dia hoe tsaratsara karama any Maurice mihoatra amin'ny eto faharoa misy amin'izy ireo efa manana asa ihany fa hoe tena TDL zany ny azy dia mba mitady zavatra tsaratsara kokoa izy sahazany koa le tonga dia lany zany le vola mety mbola tsy hatanana akory eza zany karaha ny hoe enzanao lay karaha mety amintsika zany zao lay hoe SMIC tena enin'alina sy 4 ariary fa raha ny jerejerena ny tasy Maurice eo amin'ny 720 sy 400 dollar eo euro tena antsika zany 53 euro ny anazy dia 189 euro
de ampitomboy amin'ny 10 avo eny 10 faingy efatra avo eny ny avon'le izy farany ambany zany raha ohatry zany karaha mamilina $500 any Maurice efa €500 efa enjana zany. Eo zany aloha zaka jerena amin'ny toerana zany aloha de hoe mbola avo de avo ny tany tsy fananana asa aloha eto Madagasikara. Taux de chômage eto Madagasikara. Madagasikara de population jeune zany hoe mponina tanora. Zany hoe ny atsasamanila ny mponina eto Madagasikara de tanora zany hoe tena ao anatin'ny sehatry ny asa zany population active tena hoe tena tokony hoery. Zay zany le tena force atsika eto Madagasikara ny fananana tanora hoe mponina tanora. Inona moa le nitenen'ny président teny atsy moa zany miteraka maloatra fa mampandro zavatra io fahantrana miteraka fahantrana miteraka fahantrana io nefa eo le izy nefa ianao zao tena mety tonga de hoe efa niarena zanako zay le izy iny ataontsika anaty fonosiny iny de iverenana ihany zany le izy hoe ny taux de chômage eto Madagasikara ambony be mihitsy vokatry ny zavatra maro samihafa ara-pitantanana politika sy ny sisa zay zany io faharoa ny hoe adéquation emploi sy ny éducation zany hoe ny fampifandraisana misy ny olona tena hoe mianatra mahavita ambaratonga samihafa fa io zany le enseignement général tsy adapté am'le filana eny amin'ny tsena zay misy an'izay koa zany ny olana be de zay le misy an'le hoe mila mananatra kefa efatra 10 taona ohatran'izany aiza moa mananana zany eto amintsika zany hoe tsy de mifanaraka loatra ny votopatim-pampianarana sy ny zavatra iseharana amin'ny asa eto amintsika zany zany mila jerena ka zay lay manahirana hoa ny famaritana any ato hoe fandrosoana eto sy ny any ivelany tena samihafa ohatra zany hoe ny any ivelany mananasa ny olona mandeha andro manalina ny herinaratra mianatra araka ny tokony izany zana-bahoaka raha fampianarana mifanaraka amin'ny hoe filan'ny firenena fa ny atsika hoe fitohanana fifamoivoizana ny fitsenany eny grande marché de mbola misy an'le fanaboriborina hoe raha manana zato eroa aty sambatra de zay lay manahirana am'le izy fa enjakezana tena mampanongo tena hoe ny arikarena faobeany malagasy tena ary amin'ny tsy mahay makary hoe $300 eo ny atsy ao Maurice afakatra $12,000 tena enjana zany tena hoe de miresaka andreo zany mitsoka amin'ny malagasy raha mahita hirika de ny olana am'le izy hoe reo hoe manana fahaizana zany manana fari-pahalalana avaram-pianarana ohatrany hoe mitady lalana ivoany eto iza moa zany sanotavely eto de zay lay manahirana hoe tena tsy omentsika toerana lay hoe tena malagasy mana-pahaizana sy mana-pahalalana tokony hoe hery hoan'ny firenena fa de hoe mitady lalana itsoa de eo koa zany zay jerena koa le amin'ny lafiny anankiray hoe tsy voareo andiany mety handeha hahazo asa any Maurice reo no malagasy ho an'ny atoerana fa efa misy maro ary tsy voa hoe tamin'ity taontina zao fitondrana zao fa tamin'ny fitondrana toloha efa nisy zany raha ny mpiasa malagasy any Maurice zany efa manarivony raha ny côte eo zany efa manodidididina ny eo amin'ny efatra amin'ny 5,000 eo nisan'ny malagasy miasa aty amin'ny nosy Maurice ary reo tena misehatra samihafa fa tsy mba hoe amin'ny sehatra anankiray misy any amin'ny sehatra ny fizantany amin'ny resaka informatique tsika moa zany amin'ny lafiny io resaka hoe informatique io tena ikuizina atsika tena hoe alony ao Madagasikara fa ao ny tena kinga sy mahay ary misy banque ary any Maurice tena hoe manam-pahaizana aty Madagasikara ny tena hoe misahana an'le kirakirara informatique an'lay le amin'izany banque zany iresana tena ary io koa moa zany misy fifandraisana ara-tantara ihany teo amin'ny Maurice Madagasikara fa ataontsika bango fa inona moa no mamelona ny toekarena ny firenena anankiray ny sehatra tsy miankina zaza mino fa reo mpiasa reo aloha de amin'ny sehatra tsy miankina daholo miasa de alefisaritana zany ngery de atiana sirdali sirtoko hoe ny gasy zany nisan'ny manosika ny toekarena Mauriciana ny fisin'ireo malagasy miasa no isan'ny motera zany mampandeha ny toekarena Mauriciana Maurice isan'ireo atao hoe firenena ako aoriana Seychelles no firenena matanjaka ty amin'ny faridranomasina misy antsika ny Océan Indien zay zany aloha zany de mila fatarina de alefisaritana hoe izany tsy hoe isika mihitsy zany tsy hoe itsika ny tsy tokony androso fa misy resaka ara-pitantanana zany io misy resaka politika pitantanana ao nen'olona zany resaka kolokolo ny ady amin'ny kolokolo zany tena tsy akititra ao Maurice ao tsy mitovy any aty amintsika fa ianao na manam-pahefana ambony ary tena priatany tena petahany io zany fa tsy hoe ny aty manko ny fanenjehana amin'ny kolokolo misy masony misy masony le izy de zay tany masony any misy hitany de misy kitany ohatra ny cyclone ihany le izy de zany ny zavatra mitranga de reny zany tsy maintsy mba nresahana moa zany zay ahafahana mba mieritreritra sy matsapa ihany hoe tiatsika mihitsy akory ny tsy tokony androso
porofon'izany reo rehetrarehetra hoe reo malagasy Amanarivo ny miasa Tsamorisy dia isa mitondra anjara biriky lehibe amin'ny fampandrosoana zany nosy zany dia ahoana moa zany isika no ambakan'izany satria ireo zany manana l'expertise mifaiza manao reo manangy an'ny toekarena Mauritienne ary Mauritienne koa sarotiny amin'ny azy tsy resahana teo tsony tsy resahana na tsy iverenana ny tsanganazo an'ny mpandrara la gastronomie pizza zay mba saika sehatra tany fa tsy tafajanona tany no ny antony zay zareo koa tena miaro ny azy izy miaro ny azy izy amin'izany sarotiny izy tena mafy izy any anatin'ilay hoe patriotisme économique aloha hoe ny azy aloha zay ny afa ny eto amintsika indraindray misy endrika mifanohatra amin'izay hoe rehefa tsy mitovitovy riana politika rehefa misy mpanaraha tafiditra amin'ny politika dia mifanimba sy mifamotika dia mifanenjika amin'ny redressement fiscal sy ny sisa dia ny olona lasa afatsika ty any sina fahinkely aloha samy madio resana reny zavatra fa mbola be miray ty dia mbola redolo zay ao anatin'ny liste hifarana amin'ny herinandro sisady ny volana mery zalahy volana ty rehefa tena dinihana akaiky zany le izy dia volana tena hoe nivezivezen'ny hevitra ahatra moa zany nampirefitra be ny ady hevitra mandeha ny ampamoaka mandeha ny fandanimbola koa ao anatin'le izy sy ny sisa satria misokatra ihany koa moa zany février parlementa tamin'ity volana ity dia efa ao anatin'ny tanteraka izy tamin'ity volana ity no hoe tena hoe volana nisinina hoe conseil des ministres décentralisé anankiroa asa raha miterina ty kosa ngamatsy satria misy ponte ina moa zany ascension zany amin'ity herinandro ty dia mety milaka misy dia mety anina fa navita conseil des ministres décentralisé na avy any amin'ny tapany atsimo ilany atsimo dia tonga dia any amin'ny ilany avaratra asa izy io raha ohatra no tsy nanana sy andrefana ohatran'le na izy moa le raha mato le nana hoe nantagnina roplanina tamin'ny fotoana reo izy narininy indrindre teny le hoe le Genesis ny CVO lay brésilienne izy moa izy tsaro quoi alors koa tsy tsara ino ma tsy nanao an'izay avy any tsemo asa hoe rovina no anikongona nosy bianala na zao mba tiako mihitsy raha mamisy an'izany misy conseil des ministres décentralisé dia ataony zany resana tanambo manapotsy manofaritra tsy nanana fa tsy hoe automasina ao tanambo manapotsy dia mandeha tracteur mandeha anina mandeha makandro fa tsy fa izy nefa tsy ena le votoatina lay zavatra ao dia le tovaleria tsisy tsy de tena tsy de hoe misy ahatra manokana be ho an'le le flakevitra zany satria raha ny tokony izy ma tsy de hoe tena mba hoe avatokato zany hoe inona dia mba manaraka indray ohatra hoe mba atao any tsy haiko any abesa lampy indray ny an'ny faritry melaky dia ohatrany hoe mba atao any akorany an'ny faritry fa tsy matetika zany tsy ino ka adino nge ohatrany rehefa manao ny ao amin'ny betsiboka ny conseil des ministres amin'ny betsiboka zany dia mba atao any kandreo na antsara tanany dia am'izay mba mahita tsara hoe manao zany mitaitaina amin'ny asandalo resaka kidnapping tanao zany resaka hoe arto tsisy jiro ty sy de sintsisa dia mba tena miaina an'le réalité zany hoe totra mamovoka be zany mba vovoan'ny sery kely dolo miverina avy any mijofa mivovoka satria raha tsy zany masy dia resaka ambolona tabatra dia tatitra mipaka 19 daholo ny tonga any andapa any hoe milamina be ny any tsisy any zany dia amin'izay koa mba hoe samy mizarazaraina vary daholo moa sakana any tanosy be nga ohatra nisy folaka ny lamosiny lefaka vary mba tsy lazana mihoatra an'izay nisy maromaro ny anjera camion ohatra ny tsy de resahana matsy le izy nisy maromaro tamin'le aka n'le vary tsinjo dia nienjera teny ambony camion dia tanao moa rehefa mienjera ny camion zany tsy hoe ivaiva fa misy metatra ihany zany ny aviny zany camion mandeha fa tsy hoe camion mijanona koa dia zay le izy tsy resahana loatra zany amin'ny anina fa ampahafantarina ihany fosiny zany fa raha fakeliny zany fa raha fakeliny misy maratra fa raha fakeliny fa ny mihoatra an'izay tsy firana satria ho mpanamarina tsara n'le vaovaotsika zany amin'izao fotoana zao satria naratra mafy aloha nisy vokatry fianjarana an'izay le fa fakana vatsy tsitsy mbola porofo ray zay toko raha fahalomanana